fifaliana lehibe ho ahy indray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eopototry ny fahita lavitra amty androany ity. Minsy matoky aho fa tsy kisendrasendra ny fahitanao an'izao fandarana ataonay fiangonana refy andro kely zao. Ao amin'Andriamanitra mantsy tsy misy kisendrasendra izany fa efa nataony ho amin'ny tanjony avokoa ny zavatra rehetra. Tena mino sy resy lahatra ny famarina zany teny ambarako zany ny tenako. Androany zao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay ambarako aminareo dia iasa ny tompoandriamanitra hitondra famonjena, fanasitranana ary hitondra fitahina ho anao ihany koa. Iasa ny herin'Andriamanitra hitondranao ho amin'ny fiainana tsara sy fiainana mahomby. Ambarako aminareo fa tena hafa mihitsy ngeriavana malala ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra sy ny teniny. Ahoana ny baiboly efa vakiko aminareo matetika ity teny ity, Salamy 7:1, andininy 20, andoka vakitsika voasoratra Salamy 7:1, andininy 20. Nandefa ny teniny izy mba asitra anazy ary nafaka azy amin'ny longony anjarany. Le tenin'Andriamanitra zay ambara takizao zany dia voasoratra hoe nataon'Andriamanitra anasitrana ny marary, nataon'Andriamanitra anafaka ny olona ao am'izay nalavony na zay ny anjarana. Zay zany no voalazany baiboly. Ary manarak' zany ny tenin'Andriamanitra dia teny zay ametraka fiadanana, fahasambarana, fiaina mahafinaritra ao anatinao. Ino tsara am'izay aza ny afatra sy ny fampianarana natao ho antsika amty androany ity. Ny lohateny afatra sy ny fampianarana entiko anareo de ity: ny finoana sy ny fanasitranana entiny. Ny finoana sy ny fanasitranana entiny. Araky ny hitako ao anatin'ity baiboly ity, ny finoana nananany olona no nandraisany fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ny finoana nananany olona no nandraisany fanafahana nanoloana ny famatorana nataony devoly. Ny finoana nananany olona no nandraisany vahaolana mahagaga, vahaolana zay tena tsy takatra ny saina amaneritreritra ananatsika zanak'olombelona. Ary ny finoana nananany olona ihany koa no nitondra azy ho amin'ny fitahina sy ny fanandratana ary ho amin'ny avenira tsara. Zany no hitako ao anatyity baiboly ity. De aveliko indray zany le teny nambarako tery aloha hoe tena hafa mihitsy tompoko ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Noho zany anazava aminareo mikasiany amin'ny finoana sy ny fahasoavana entiny ao amin'ny alalan'izao fandarana zay arantsika izao. Koa raha misy baiboly eny aminao de andao sokafy ary iarana mamaky ny voalaza ao Marka 5:20 ka hatramin'ny 4:30 toy zao ny voasoratra. Eno tsara nge. Ary nisy vehivavy anankiray zay efa narary 12 taona sady efa nialitra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nitsitrana fa vao maika nianarary kokoa azy. 7:20. Ko rehefa nareny am'i Jesosy izy de nakeo ivony namaky ny vahoaka ary nanindry ny lambany. Fa hoy izy, na de fitafiny ihany aza no voatendriko de ho sitranao. Ary niaraka tam'izay de ritra ny loharanona retina ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrany izy. Ary niaraka tam'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery miala tao aminy de niodina teo voan'ny vahoaka izy ka nanao hoe iza izany nanendry ny lambako zany. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao ka hoy ianao hoe iza no nanendry ahy. Ary nijery manodidina izy iza ny vehivavy zay fa nanao zany fa raiky tahotra sady torokovitra raha vehivavy
satria fantany zay natao taminy ka dia nakeo aminy izy ka nyokoka teo natreny ary nanambara taminy ny marina rehetra ary o ny tombo taminy anaka ny finoanao no nasitrananao mandehana soamatsara ary sitrana amin'ny aretinao ianao. Mazava ry havana malala ny voasoratra fa ny finoana nanana ty vehivavy ity no nazahoany fanasitranana lehibe sady mahagaga. To zao no fandehany tantara tao amin'ny tanàna anankiray de nisy ramatoa anankiray zay narary nandritry ny 12 taona narary nandeha raha lay aretina mpahazo ny vehivavy reny no nahazo anty ramatoa ty de amaolona ny olona moa de tsy maintsy mikarakara tena miakavy miakavanana ony olona hoe makane sary de nandeha ony olona hoe makane satsy de nandeha fa nataony daholo sy azo natao rehetra fa tsy nety nahazo fanasitranana mihitsy izy efa nandany fananany rehetra mihitsy ary izy nandany ny arenany ho fitsabona teny faraka voalazan'ny baiboly tsy nety sitrana mihitsy izy fa vo maiky aza ny anarary kokoa tena mampametraka fantanina hoe arakaraka ny tsabonao teny de manatena no mba ho sitrana kanjo tsy zany ny azy fa arakaraka ny tsabony teny vo may ny anarary ianao tsara keny voalazo amin'ny diriny fahinam-boropolo hoe andiny fa 20 sy fahinam-boropolo ary nisy vehivavy anankiray zay efa narary 20 taona sady efa nialitra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vo maika ny anarary kokoa aza zany zavatra nitranka ndray andro anefa nandreny amin'ny jesosy ity vehivavy ity satria nisy olona nitoroteny taminy nanambarany amin'ny jesosy fa jesosy no tompo sy mpamotsy ity zao tontolo zao ity jesosy no ny ran'andriamanitra raitsy to mba hitondra famonjeny hitondra fanasitranana hitondra fanafana ho an'ny olona jesosy no mpanome fiainana mpanome fitsarana mpanome fiadanana misy olona njoro vavolombelona taminy ny amin'ny hery magaga entin'io jesosy io eo am'izay mino azy vokatra ny toroteny zany vokatra ny témoignage zany dia tonga tao aminy ny finoana fa jesosy no fantany fa vahaolana ho azy am'izay fantany fa jesosy no vahaolana ho azy riavanao zava-dehibe ny fandrenesanao ny tenin'andriamanitra tahako zao tena zava-dehibe satria lalany iray entin'andriamanitra mampitombo ny finoana ao anatinao zany ahoana ho paoly apôstôly any amy romana 10 1 fa ny finoana hoe zaratry voasoratra io dia avy amy toroteny ny finoana hoe izy de avy amy toroteny ary le toroteny renesiny sofinao na le témoignage renesiny sofinao dia tsy aveza fa avy amy jesosy avy amy kristy ireriany zany nge riavana malala no antony mahatonga anay fa ndrandray moa tsy azon'olona onina ny fahamarinany izy ny antony mahatonga anay manasa olona foana manasa anareo mpanaraka fandaharana manasa anareo zay miresaka aminay na zay miona aminay mba ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay satria ao anatin'ny fotoam-pivavahana io akoatra ny hira fidiarana zay atao akoatra ny vavaka iarana manao akoatra andreo filazana maro samihafa dia ambara ao anatin'ny fotoam-pivavahana ny tenin'andriamanitra torina ao anatin'ny fotoam-pivavahana ny tenin'andriamanitra tantaraina amin'ny olona manalika ny fotoam-pivavahana ny zavatra lehibe sy magaga nataony jesosy ary zany rehetra hitra zany rehefa ian'ny sofina dia ataon'andriamanitra fitaovana mampitombo ny finoana ao anaty mampitombo finoana ao anaty averiko indray hoe zany indrindra no antony mahatonga anay tsy mitsatra ny manasanareo ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay iverenena indray lay tantaran'ilay vehivavy teo satria nino izy fa jesosy mivaolana ho azy dia naraha ny asa ny finoana tao anatiny azonao onona ve zany voarainao ve satria nino izy fa jesosy no vaolana ho azy de tsy hipetraka fotsiny tam'izao izy na niandro teo fotsiny fa naraha ny asa mihitsy le finoana nananana
ianao nge ny voasoratra eo amin'ny andiny fafito ambyroapolo sy valo ambyroapolo hoe ko rehefa nahare ny am' jesosy izy de nakeo ivony amaky ny vahoaka ary nanendriny lambana fa ho izy na dia ny fitafiny any aza no voatendriko de ho sitranao zany hoe ny fonona tao anatiny zany natonga azy ny napa-kevitra hoe hiala ato am'ty trano fonenako ty aho fa andeha hoeny andalam-be andeha hoeny amin'ny arabe hoeny ankalamanjana satria eny jesosy miaraka amin'ny olona be dehibe fa tsy niany fotsy atao an-trano tao izy fa araka telo teo hoe na raha ny asa de niainga izy de nanatona jesosy marina fa be dehibe ny olona ny fanety ny olona fa tsy napetra ny olona zany fa ntao anatin'ny sainy de hoe tsy maintsy tonga eo am' jesosy a tsy maintsy tonga eo anilany jesosy a ary ity ny tena napahery ity zao finoa tao anatiny na de tsy ametrany jesosy tanana ary a dia tsy mampaninona fa okasiko fotsiny ny lambany otendreky fotsiny ny lambany ka rehefa mikasy any lambany a de ampy hitondra fanasitranana ho azy zany hitondra fanafana ho ay malona zao aretina mahazo ay izao zany iano tsara veriko vakinandray le teny ko rehefa nahare ny am' jesosy izy de nakeo vony namaky ny vahoaka ary nanendriny lambana rehefa nareny am' jesosy izy nareny témoiny azy ny jesosy izy de nitombony finoany zay ny dikany andeha fa valo ambyroapolo fa ho izy na de ny fitafiny any azy no voatendriko de ho sitranao na de fitafiny any azy ny voatendriko de ho sitranao de natao tokoa ary taorina zany rehefa na malala dia aravaky teny sitrana raha vehivavy filaza amy baiboly azo amin'ny andeny fasy ambyroapolo de hoe ritra ny loharanona retina teo aminy andao nge vakitsika andiny fasy ambyroapolo ary niaraka tam'izay de ritra ny loharanona retina ka sarony tao amy tenany fa sitrana izy ripiany malalo mazava aminao fe le tantara zay no tantaraiko teo nikasaina am'ty vehivavy narary nandritry ndrombe folo taona ity kanefa dia taona atao fotoana foy rehefa tonga atao am' jesosy izy dia sitrana ary tsy vitany sitrana fa ritra foana miala tao amy tenany ny loharanony aretina sitrana lay vehivavy rehavana malala no inona no ny finoana zay nananany riavanao miantso anao aho am'ty androandroany ity amy mampanompon'Andriamanitra miantso anao ao foko manontolo omba ampitiavana mba anana finoana tahaka an'ty vehivavy ity mba ahafan'Andriamanitra manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao zay moa le nambarako tereo hoe hitako anaty baiboly o ia fa ny finoana nananany olona no nandraisany fanasitranana avy amin'Andriamanitra ny finoana nananany olona no nandraisany fanafahana nanolonany famatorana ataony devoly ny finoana nananany olona no nandraisany vaolana nandraisany zavatra lehibe sy magaga avy amin'Andriamanitra zay le nambarako taminareo tery aloha tsy akely moa fa ny lohateny afatra na ny fampianarana entiko anareo androany de ny finoana sy ny fanasitranana entina ny finoana sy ny fanasitranana entina tantarako aminareo tokoa fa anisany nandran'Andriamanitra ray an Jesosy Kristy hoety ambonin'ny tany anisany nanomezan'Andriamanitra ray an Jesosy Kristy antsika zanak'olombelona satria nomeny matsy Jesosy nomeny ny zanalay tokana de ity ny anasitrana ny marary sy ny anafaka ny olona zay azo ny heriny devoly zay no anisany fa be de be mihitsy reo fahasoavana voman'Andriamanitra ho atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay ny rany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay efa nomeny atsika zanak'olombelona ahoana tokoa ny volasa amy baiboly any amin'ny asin'ny apôstôly toko fahafolo any ady fa valo amby telopolo Jesosy ozy izy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasa sy ny hery ka nandede nanao soa nanasitrana ny marary ary nanafaka zay rehetra azo ny heriny devoly zay mihitsy voasoratra asin'ny apôstôly toko fahafolo andefa valo amby telopolo riavanao hoy aho aminareo zay matsapa tena am'izao fotoa zao fa mararitra
misy aretina. Tena sitrapon'Andriamanitra tompoko, ny anasitrana ny olona marary sy ny anafaka ny olona azo ny hery mifanay ratsy. Tena sitrapon'Andriamanitra zany ry havana malalo. Androany zao raha tena marary tokoa ianao, de azon'Andriamanitra sitranina zao de zao ihany, anio de anio ihany. Efa nahita olona be deabe a tamin'ny fotoana natokavany namonjy fotoam-pivavahana, de sotranin'Andriamanitra teo ny eo izy. Mety fantatareko taminareo angamba tsaroko fa ndray maraina de nisy lehilahy anankiray ny baby vehivavy anankiray nitra tao am-piangonana. De rehefa tonga tao am-piangonana ity vehivavy ity, de akory zany magaga, vita fotoana nataonay, de iny le vehivavy fa mandeha tongotra tsy mila babena. Teon'eo ihany zany de no afany tompo izy. Na manao sy manahoana ny fisehoan'ny aretina eo amin'ny fiainanao, na manao sy manahoana ny herin'izany aretina zany, ary na manao sy manahoana mety hoe ny filazany dokotera na ny olona zay nitsabo anao, de zao foana tompoko, azon'Andriamanitra sitranina ianao, azon'Andriamanitra sitranina androany de androany ianao, ary tsy sarotra amin'Andriamanitra ny manasitrana ny aretinao. Ity misatra anankiray nampaheria, nisy lehilahy anankiray ray mpianakaviana ny antsoahany telefônina efa ho arivariva ny andro tam'izay. De zao ny teniny: resy lahatra pasterozy izy a, fa nivavaka ataonao no amonjena ny zanako. Ny zanako kely osy, mbola kely io zanan'io, de fa elaela ihany narary fa tsy mety sitrana, ary isan-kalina de tsy matory mihitsy, tena arabaky tena tsy matory mihitsy, de tena enta mavesitra ho azy mivady le izy. De zay natonga azy nanapa-kevitra hoe tena andeha iantsony paster io, fa vavaka ataon'io paster io sisa no amonjena an'ity zanako ity. De niantso ahy an-telefôny izy, de nivavaka ho azy tamin'ny alalan'ny telefônina. Mino fa raha manaraka zao fandarana zao de fantany hoe za zay lazay ny paster zay. De vita mivavaka, de niantso ahy io lehilahy io maraina, tena misaotra sy makasitraka anao pastera, fa taorina ny vavaka nataonao de natory somatsara ny zanako, tena natory, ary tena afa-po mihitsy zay tamin'ny torimaso zay azony. Zay nge nilazako hoe raha marazo zao ianao am'ty androandroany ity, de azon'Andriamanitra sitranina zao de zao ihany ianao, ary tsy sarotra amin'Andriamanitra ny manasitrana ny aretinao. I tsy jery hoe ty aretinao ty tena sarotra sitranina tsy vitak'io, na hoe ty aretinao ty sarotra sitranina angamany afaka ny 2 andro na 3 andro vo mety ho sitrana io, na ty aretina maso anao ty a de tozao tsy e tompoko. Amandriamanitra n'Andriamanitra, amandriamanitra n' Jesosy Kristy de mahay manasitrana ny aretina rehetra mpahazo zanak'olombelona izy, fa ny condition zay kapa ny mety hoe azava kokoa amin'ilay teny tiako ambara, mila manana finoana ianao fa mpamonjy sy mpanasitrana Jesosy. Zay le izy hoe mila manana finoana ianao fa mpamonjy sy mpanasitrana Jesosy, ary mila manana finoana ianao fa sitrapon'Andriamanitra ny anasitrana ny aretinao. Tsy ndriko kely hoe mila manana finoana ianao fa sitrapon'Andriamanitra ny anasitrana ny aretinao. Ny finoana anananao matsy no misarika an'Andriamanitra sy ny heriny ho tonga eo aminao hitondra famonjena ary hitondra fanasitranana. Ny finoana anananao tompoko amafisiko ihany dia misarika an'Andriamanitra ho tonga eo aminao mba amonjy sy anasitrana anao. Satria nino ty vehivavy ity, vehivavy zay narary nandritry 12 taona, satria nino izy dia nosotranin'Andriamanitra ny tenany, no afan'Andriamanitra tamin'ny aretina ny tenany. Fanazavana kely ity a, fa nitsina angamba marimarina kokoa e. Tandremy tompoko ny manao vavaka diso, mety gaga angamba ianao ny am'izany teny zany. Tandreny tompoko ny manao vavaka diso, ho mantsy ny olona sasany rehefa manao vavaka ho fanasitranana ny tenany izy. Jesosy o
raha sitrakao jesosy ao, raha sitraponao strano ao, fa efa mijaly loatra amty aretina mahazo ahy ity. Diso sady tsy mety zany ny vavaka tahaka zany tompoko, vavaka tsy tena mahalala ny sitrapon'Andriamanitra ny vavaka tahaka zany. De tsy ho sitrana mihitsy ny olona manao vavaka tahaka zany hoe tompo jesosy ao raha sitrakao sitrano a, tompo jesosy ao raha sitraponao sitrano a. Tsy ho sitrana mihitsy ho iaho ny olona zay manao vavaka tahaka zany. Ny hoe raha sitrakao, raha sitraponao dia tsy any amin'ny fanasitranana no anaovana zany, fa amin'ny zavatra hafa. Ohatra zao, tena manam-panirina ny andeha anao asa varotra any avaratra, de tokony raha ivavaka zany anao de hoe Andriamanitra eo, raha sitraponao ao dia andeha ho any avaratra ivarotra. Zay zany no ampiasaina le hoe raha sitraponao, raha sitrakao. Misy fikasana ataonao hoe andeha hiala sasatra kely a, vao vita ty confinement ity, andeha anao vakansa kely fa te amorona hoany amorona masina, de azonao ampiasaina hoe tompo jesosy o raha sitrakao, de manam-pikasana ho an'ny Masanga na manam-pikasana ho an'ny Tamatavy aho mba anao vakansa mba hakarivo-drano masina. Fa ny fanasitranana de tsy azo tsy ampiasaina mihitsy ny hoe raha sitrakao na raha sitraponao, satria efa tena sitrapon'Andriamanitra ny anasitrana ny olona marary rehetra, efa tena ho ampon'Andriamanitra ny anafaka ny olona rehetra zay marary, na iza io olona marary io na manaona sy manahoana fiseho ny aretina eo amin'ny fiainana. Zay le fantsina kely tiako ahitsy. Eno ihany koa manaraka, tsara ihany koa na fantaratsika fa misy am'ireny aretina mahazo antsika ho zanak'olombelony reny no aretina tsy hoe tonga fotsiny hoe virus ny fototrisitia na microbe na bakteria na zavatra tatako zao, fa osina na fanaratsy mihitsy no ao ambadika no fototra mahatonga le aretina. Osina moa ny ilazana azy raha ohatra ka io aretina mahazo anao io efa eninao, efa hitanao fa na vo ny anakiray na ny roa tamin'ireo prêt-à-pot amin'ny rainao na prêt-à-pot amin'ny reninao, na hoe na vo ny ray na ny roa tamin'ireo razambenao tany aloha tany. Zay le hoe ozina, zany hoe aretina manaranaka le izy. Ohatra zao hoe isika ny feny efapolo taona vehivavy ao am'le taranaka de lasa marary ny cancer, marary ny cancer nono ohatra, na marary ny cancer ty amin'ny tranjaza, na marary ny cancer ny kolona, de ino no hitondra azy ho amin'ny fahafatesana. Raha ohatra ka fa nisa zany tany aloha tany na ray na roa ka ianao koa tratra zany ankehitriny, de osina zany no antony zay retina mahazo anao zay. Akoatran'ny osina de misy ihany koa natao hoe fanaratsy na devoly no fototry lay aretina. Efa hita moa zany efa nisy fotoana vakiko taminareo araky ny voalaza ato amin'ny liko toko fatelo folo fa 50 ka hatramin'ny 50 fa nisy vehivavy anakiray zay nanjoko rehefa nandeha tsy afaka nitraka, tsy adala, tsy veritsaina, fa nanjoko tsy afaka nanjoko rehefa mandeha, de na hoy ianao ny fototra natonga azy narary tahaka zany. Nisy fanaratsy aperaka tao anatiny, fanamafarofo no anarana. Tsy vakiko aminareo ka mba le teny fa dia isoratana io lay izy hoe liko toko fatelo folo, 50 ka hatramin'ny 17. Ny apahany fotsiny vakiko 17 manao hoe arindro izy vehivavy zay nanana fanamafarofy 20 taona ary nanjoko izy ka tsy natraka akory. Ny nanambarako zay zany de mba etiko milaza hoe misy am'ireny aretin'ireny no aretina avy amin'ny devoly. Tena hoe devoly no fotra mitondra an'ilay aretina. Ka ny aretina entin'ny osina na ny entin'ny devoly tantarako aminareo fa aretina sarotra sitranina. Aretina efa mandany vola am'karena vao sitrana. Ary possible hoe entinao mandramaty mihitsy lay aretina. Ka ny vaolana tsara indrindra raha ohatra ka sedra ny aretina avy amin'ny osina avy amin'ny devoly ny olana anankiray dia ny fanapana ny osina ihany amin'ny anaran'i Jesosy.
ary ny fandroana le fanaratsy amin'ny anaran' Jesosy. Ny ozina mantsy efa netiny Jesosy Kristy tamin'izy naantona teo ambony hazo fijaliana, ka mba tonga an'izay asa fanavotana nataony Jesosy zay tena hofogana tanteraka, de mila tapahana amin'ny anaran' Jesosy le ozina. Ny aretina ihany koa de avy amin'ny devoly, ka mba tonga le devoly tena hiala de mila roahana. Marina fa efa resiny devoly torotoro tamin'i Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, fa mba tonga n'ilay devoly hiala de mila voaka ny devoly, mila ilika sy roahana ny fanaratsy. Zany no tokony ataontsika. Joro vavolombelona aminareo a, misy vehivavy anankiray zay vavaka amin'ny fiangonana izy am'izao fotoana zao, ary zay ny fototra natonga aza vavaka tao. Ny prêtre-po taminy dia saika efa maty le zokony zany, maty tanora satria nisy cancer eo amin'ny kolona. Saika de izay aretiny zay daholo no nafaty andreo vehivavy zokony. De narary ihany koa izy, de tonga saina izy hoe tsy maintsy ho fatiny ty aretiny ty zany a. De zay natonga aza vavako fiangonana Rify androna kely misy anay. De rehefa tonga tao izy de haiko tsara hoe ozina no ao fototry ty aretina mahazo azy ity, sady devoly izy reo ratsy reo mihitsy ny fototra. De nataoko fampianarana, nataoko fampahiresana vavaka ho azy a, de akory inona zany magaga sitra le vehivavy mandriky tiany androany tsy verina tamitsony ny aretina. Mivavaka ao amin'ny fiangonana Rify aondrotro kely a ity vehivavy ity am'izao tsika miteny zao. Ka saika matonga amiteny hoe raha ohatra ka ozina tokoa no fototry ho aretina mahazo anao io na devoly, de mila tapana ny ozina amin'ny anaran' Jesosy, mila roana ny fanaratsy amin'ny anaran' Jesosy. Rehefa atao zay satria mino anao dia possible ho sitrana ianao, ho afaka amin'ny aretinao ianao. Ivavako anareo rehefa veo fa milona vakivavaka misoran'Andriamanitra ianao tompoko, fa fitiavana lehibe ny efa nitiavan'Andriamanitra atsika. Iza moa tsika zanak'olombelona, tsika nge mpanoty nanomboka tamin'ny andro nalavony Adama sy Eva ika ka mpanota ny zanak'olombelona rehetra vela teo ambony tany. Tena tsy zakan'Andriamanitra mihitsy ny fahotana nataontsika, fa isorany ny tompo de raina izy fa naneho fitiavana lehibe antsika Andriamanitra. Ary zany natonga ny zanany fony ho antsika, nampidiny tety ambony tany ary nomena antsika mba haninona, mba hitondra fanasitranana ho an'ny marary, hitondra fanafahana ho an'ireo voafatotra. Santona iany zany fa be dia be amin'ny karazana reo fahasoavana efa nomanin'Andriamanitra omena antsika. Anisan'izany ny famonjena amin'ny fanahintsika mba tsy ho very fanana ny fiaina mandrakizay. Vavako anareo avo, apetra amin'ny fona ro an-tanana, raha afaka mandoalika anao de mandoly. F'Andriamanitra androany iasa amin'ny fiainanareo, ary tsy ny aretina ihany no sotraniny androany, fa raha misy zavatra hafa mahazo anao de monjy anao, anafaka anao io Andriamanitra tsy to io. Vavaka atsika, betra mifonao tananao na mandoly mihitsy anao. Andriamanitra misaotra anao aho fa no fahasoavanao lehibe dia afaka nijoro ary nitoroteny tamin'ny alala zao fahitalavitra zao aho, ka de mandrafo am'ireo olona zay nanaraka ny fandarana nandre ny afatra netiko ianao, mandrafo ianao. Aoka noho ny am' Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, de mamela heloka ianao, mamela fatison'ny olona ianao. Ary androany vavaka ataoko dia ho amarinao sy ataonao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sidranana ny olona rehetra marary, na manao sy manaona ny herin'ny aretina, fse ny aretina miala amin'ny anaran'i Jesosy, ny aretina miala amin'ny fanantenana, ny aretina tra te paradikatra ny atampon-doha sitranana amin'ny anaran'i Jesosy, ny aretina ny amin'ny vatatena rehetra, any amin'ny tova rehetra any, na any amin'ny tova-pananana, na any amin'ny tova-pisifony, na any amin'ny tova-pandevona-kanina, na iza misy an'io rehetra io amin'ny anaran'i Jesosy. Sitranana ny marary, sitranana ny marary, ary ny ozina fotony aretina tapako amin'ny anaran'i Jesosy, devoly fotony aretina miala amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Andriamanitra, tia anay rehetra ianao, omenanao ny tera sy ny atsara ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, amen. Ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany a, manao veloma anareo tompoko amanaraka indraiky.